Fanatanjahantena ho anivon'ny mpiasam-panjakana misy 720 no navita fiofanana ho lasa mpampiofana mikasika ny fanatanjahantena sy ny fahasalamana. Avy eo izy ireto dia izy indray no hikarakara ny fanatanjahantena eny anivon'ny mpiasam-panjakana tsirairay avy eny. Mpiasam-panjakana misy 720 no navita fiofanana ho lasa mpampiofana mikasika ny fahasalamana sy ny fanatanjahantena. Naharitra 5 andro ny fiofanana izay nahafahan'izy ireo nahafantatra zavatra maro mikasika ny tombontsoa azo avy amin'ny fampietseham-batana. Fiara-miasan'ny fikambanan'ny mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena mivondrona ao anatin'ny AJF sy ny MJS no nahatotosana izao fiofanana izao. Araka le resako misy le 75% tsy manao compétition. Reto olona formé reto après les formations zao de midina mampiasa le fahaizany ny anarany tato any am-piara-miasa aminazy mba ahafahana manetsika le mpiasam-panjakana. Zany hoe misy le mpiasam-panjakana mijanona anaty bureau mipetraka izy pendant 4 heures zany après formation zany de fantany amizay hoe secrétaire mipetraka foana zany le olona fa misy secrétaire mandeha amin'ny terrain manao compétition ohatra zafa na de toeram-piasana zany de afaka manao afaka mihetsika zany mpiasam-panjakana. Inona zany no toyany amin'ny resaka tetikasan'ny AJF amina resaka janona eo amin'izay fampifanana izay fitsiny io zany isika eto miteny aloha zany resaka formation aloha ataontsika neto iny zany hitarina fa izay zany hiditra anatiny indray hoe tsy ajanona Antananarivo eto irery le formation fa satria misy mpiasam-panjakana any amin'ny faritra zany hoe hiditra indray zany izay mbola angatany any amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena sy fanatanjahantena midina isaky ny faritra zany le formateur aty reny zany mampianatra ny any amin'ny mampita an'izay any amin'ny faritra mba ahafahan'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra misitraka zany hoe zavatra izay hita ty Antananarivo mba tanjona zany de fahasalamana ho an'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra. Betsaka ny zavatra noratovina tao anatin'ny fifanana hoy Ramatoa Lablanche mpiofana. Ny zavatra azoko tato aloha zany traiky efa azoko tato dia ndeha hozaraiko ny mpiarabelona na ny mpiara-miasa indrindrandrindra ny mpiasam-panjakana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Zany hoe hitaizana ny vatany mpiasam-panjakana rehetra iarovana azy amin'ny aretina mba ho vatana salama sy tomady ny mpiasam-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara mihitsy fa indrindrandrindra moa ny ministera tsirairay avy. Hanana andraikitra goavana amin'ny fizarana ny traikefa azony tamin'ity fifanana ity amin'ny mpiara-miasa aminy eny anivon'ny fiarahamonina ireto mpiofana ireto.